radio CNAM Madagascar. CNAM manolotra ho anao ny vaovao. Fitakinany Ilzy et Pars mahatsiaro voafitaky ireo nivory teny amin'ny CCI. Fanaratsiana amin'ny tambazotra tserasera nitory teny amin'ny cybercriminalité ny ONG ny fanano maolona. Mpivarotena noraofin'ny polisy no entina teny amin'ny komisaria nanarina. Ankafaliana indray tompo klasy tompo vavy nandesinay mitsidika ny tokantranonao mity matinaly ity joma fa 1 ny volana febroary taona 2020 tonga soto amin'ny fotoana ny vaovao asaina ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny politika sy ny zavatra mandalo eto amin'ny firenena dia androany no ny famotona tetsy anosy ny avy amin'ny ONG fanamaolona anapa-kevitra ny handray fepetra izy ireo momba ny fanaratsiana izay misy eo amin'ity ONG ity. Tena toerana indrindra i Miradora Benjamin mitatotra amintsika izay vaovao izay eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Na dia ninina angina nandritry ny fotoana maro aza ny fanamaolona dia nahatsiaro fa tafahoatra loatra ny fanaratsiana tao azy ary efa mihoatra ny loha ny lainga hafafy momba azy. Nanapa-kevitra ny fanamaolona fa hametraka fitoriana eny amin'ny cybercriminalité. Tonga aty amin'ny division cybercriminalité moa zany izahay avy ao amin'ny ONG ny fanamaolona hametraka fitoriana manoloana an'ireo fanalambaraka izay niatra tamin'ny filoha panorina ny ONG dia Andriamatoa ny Rado Rafalimanana sy ny ONG ny fanamaolona iray manontolo. Izahay dia ametraka an'izay fitoriana izay satria fanalambaraka kitsy rano no mahazo ny ONG sy ny filoha mpitarika ny ONG ary eto izay dia manamafy fa tsy manao politika velively ny ONG ny fanamaolona fa miasa anasoa ny mpiray-tandrazana sy ny mpiarabelona dia manoloana an'ireo fanalambaraka sy fampielezana vaovao tsy marina ny tranga teo amin'ny tambazotra sosialy Facebook dia ametraka an'izay fitoriana izay izahay ety anivo ny manam-pahefana maefa manoloana an'izany. Vaovao mahakasika ny fampandrosoana kosa dia nahazo fampitaovana ny sekoly sy ny toeram-pitsaboana miankina amin'ny fanjakana ary ny tanora ao anatin'ny distrika ny Atsimondrano. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy izany androany izay nisy olom-bavam-bahoaka lany tao amin'ny distrika io no nanolotra an'izany teny Bemasoandro. Teny an-toerana ary mitatotra ny vaovao i Germaine Menjanahary sy Manora Andriamalala. Ny sehatry ny sosialy no tena manahirana ny vahoaka malagasy amin'izao ankoatra ny tsy fampiny ny fanabeazana ireo tanora ka mahatonga azy ireo irona any amin'ny fanaovana asa ratsy. Ny ompana tanteraka tamin'ireo teboka ireo ny tanjon'ny solombavam-bahoaka ny distrika ny Atsimondrano tamin'ny volany CLD ho an'ny taona 2020 sy 2020. Table banc miisa 100 izay fampizarana amintsika commune enina amby roapolo. Izay marina fa taorina ny fakana ny atotanisy tany anivon'ny commune tsirairay avy dia arak'izay ny fitsinjarana any amintsika sangy tsy maintsy mahazo avokoa ny commune tsirairay. Rehefa nitsidika an'ireny CSP2 ireny izahay dia maro amin'izy ireny ny tsy ampy ny fitaovana anisan'izany ny kidoro eny anivony ireny tsapanara amin'ny fahasalamana ireny. Noho izany dia manolotra kidoro miisa 100 ho an'ny distrikna Antananarivo Atsimondrano amin'ny alalan'ny CLD sy mamoa dia hotolorana ny maillot avokoa ny commune rehetra manerana ny distrikna Antananarivo Atsimondrano miaraka amin'ny ballon izany na ny baolina ary koa ny filet mifanaraka amin'izay hojerevantsika indray ny CLD amin'ny taona 2020 izay hitsahantsika ity. Nanamafy ny solombavam-bahoaka fa isy ny fanaraha-maso ny fatongavana izany
isaky ny commune ao amin'ity distrika na Tsimondrano ity. Fa nisy moa ny lanona mpanjakana izay notanterahana teny amin'ny commune be Masoandro io nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny samboady ho an'ireo ben'ny tanàna izay lany tao anatin'ny commune mandrafitra ny distrika ny Tsimondrano. Mbola Germaine Menjanary hatrano mitatra n'izay vaovao izay eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Saika olana sedrain'ny commune maro eto Madagasikara ny tsy fandriam-pahalemana. Antony maro no mahatonga izany fa ny olana fototra dia ny anoanana izay mahazo ny vahoaka madinika ankehitriny. Ifototra amin'ny fahamahana izany ny asa maika ho an'ireo ben'ny tanàna izay lany tamin'ny anarany Antokotima ao amin'ny distrika na Tsimondrano. Tena miady mafy mihitsy zay zao ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana. Tao anatin'ny ray volana dia nisy vakitrano sy ataka amin'ny armée efatra misaotra an'Andriamanitra fa tsy nisy ny maty fa dia miezaka mafy mihitsy zay zao ary amin'izao fotoana dia efa mametaka jiro eraky ny elakelan-trano nampanefiny mba ahazoana mampiseho fa vonona ny tena ny tondra fanovana, vonona ny tena ny fampandrosoana. Ambodrapeto dia mbola tsy manana CSP teo. Lahara-pamiana daholo zavatra lazaiko ireo kanefa ao anatin'izay mila miaraka amin'ny vahoaka ny tenako maka amin'ireo atao hoe structure locale de concertation. Mila miaino feo amin'ny vahoaka ny fotony mihitsy ny tenako inona no ataontsika miaraka anombohana ny fampandrosoana ty inona no tokony atao meloha satria misy ambaratongany io hoe reto dia izay no antony amoriko anareo vahoaka isy ny fotoana izay amoriko ny vahoaka ray manontolo na Ambodrapeto lalana aloha no ezaka ataonay voalohany indrindra dia ny fandriam-pahalemana ao amin'ny commune Kadamanga izay hita fa somary mbola maizamaizina le tanàna dia ezaka zany zahay amin'ny resaka éclairage public ho entinay ho an'io tanàna io. Zavatra ray izay anisan'ny nahafaly ny tena androany aloha dia ny filazan'ny minisitra solon-tenam-panjakana tonga teto fa tsy mijery loko politika, tsy mijery ninina fa tena hiara-iasa hampandroso tokoa. Mba afaka mokatra tsara zany ny mponina dia tohizana ihany ny fanazavana ny tanàna. Eo ny fiara-miasa amin'ny atao hoe jirama izay efa misy dia tohizany ireny. Ary eo ihany koa ny ezaka manokana ataon'ny commune zany ny fametrahana ny resaka jiro an-dalambe mandeha amin'ny herin'ny masoandro any anelakelan-trano isan-karazany ihany mba hisian'izay fahazavan'izay hiadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ny salotra tamin'ny fomba ofisialy ny samboady maben'ny tanàna azy ireo ireto ben'ny tanàna izay lany tao amin'ny distrika na Tsimondrano ireto androany zoma fa 20 ny volana Febroary. No mafisy ny solombavambahoaka izay lany tao amin'ity distrika ity fa zava-dehibe ny fiaraha-miasa eo amin'ny samy olom-boafidy satria ny ben'ny tanàna dia isan'ny fototra ahafahana mahafantatra ny tena olana eny fotony ka ahafahana mitatitra izany eny anivon'ny gouvernemanta. Fa eo amin'izay lafiny fampandrosoana ny tanàna izay hatrany izay miainga indrindra any amin'ny ireny commune ireny dia naneho ny heviny tamin'ny alalan'ny tafa nataony tamin'ny mpagnano gazety androany momba ny famatsim-bolan'ny commune ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune Ampitatafika. Andeha ho arahantsika ny andindiny izay vaovao izay tateriny Germaine Menjanary hatrany eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Mampitaraina ireo ben'ny tanàna ao amin'ny commune somary ngeza ny fiahinan'ny fanampiana arabola toy ilay antsoina hoe budget de moyens sy ny budget de programme. Nisy mantsy ny fanapahan-kevitra momba azy io nataon'ny fanjakana saingy nambaran'ireo ben'ny tanàna sasany fa tsy mety amin'ny tany andalam-pandrosoana toa ny Madagasikara. Budget de moyens moa nampiasaina taloha dia tokony ampivadina amin'le budget de programme fa tsy tonga dia le budget de programme dia daboka tanteraka le budget de moyens izay tsy mety aty amin'ny firenena mantra fa lasa manana fahasahiranana be mitondra an'ilay commune fa tokony ampivadina ny budget de programme sy ny budget de moyens. Izy io moa mpamatsy volantsika amin'ny manao an'izy io ary amin'ny firenena mantra Madagasikara dia lasa manaraka tsazoka ihany amin'ny fitantanana azy fa ho anay zany efa nanana traikefa tao anatiny hoe mitantana efa taonany maro dia tsara kokoa ampivadina ireo anankiroa mba isin'le fampandrosoana ara-tsosialy mitombona kokoa. Fandriam-pahalemana ny amin'ny ankapobeny tsy tena mety lamina raha tsy ohatra ka voavany olana ara-tsosialy. Be loatra ny olona tsy anazy, be ny tsy manam-bola, be ny tsy manan-kohanina fa io ny tena vahaolana mety amin'io dia ny famoronana azy. Ary amin'ity taona ity na amin'ny herintaona raha ela indrindra dia isy asa iforona 1000
olona rakely indrindra eo amin'ny commune Pitatafika. Ny araka nambarany monsieur le ministre teo hoe ny roa pahatelon'ny budget ny ministère dia mipaka any amin'ny décentralisation ny région sy ny commune dia eo ampiandrasana azy zany tsika satria nandeha aloha hatramin'izao dia ny apahany amin'ny subvention de fonctionnement zay efa atao hoe efa mahazatra hatramin'ny sy ny commune sy ny ministère. Impodiagnatsika ny ranandalo teto Antananarivo renivohitra tamin'ny androany marandray tamin'ny 7 ora sy sasany dia ny famotona teny Ambatomena ny olom-pirenena notarian'ny otrikafo hita teny ihany koa moa ireo mpitandro ny filaminana izay niezaka nandamina ny fifamoivoizana saingy tsy nanakana kosa ny hetsika. Nijery ny zavanisy teny an-toerana indrindra i Miradora Benjamin mitatotra amintsika ny andindiny izay eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Toy izao ny zavanisy androany teny Ambatomena manoloana ny maso ivony Frantsa eto Madagasikara. Nanafika teto fa tsy tsika nanafika tany. Zao le izy tsy anaiky an'io zahay fa crime io atao amin'ny vahoaka malagasy. Firy ny mpanjono malagasy efa vonoana tao. Firy malagasy mpanjonao tapitra ny ona tamiko ireo amin'ny vady aman-janany. Tena malahelo reo. Inona ny amin'nao amin'ny malagasy? Inona satria hoe mandany makany amin'ny Îles Éparses dia anay io tsy anazy tompoko. Ary hiaro an'ireo zahay hiaro an'ireo zay mandra-piala amin'ny fofona anay. Ny ataonay zao, izao inona nataonay zao dia zao hanentana ny vahoaka malagasy zay hiady amin'izany foto-kevitra zany. Tsy misy fiala amin'ny tady avelanay ho an'ny hiaraka anampy anay fitondram-panjakana tsara. Tsy manampy anay izy vosony dianay. Tsy olona milahatra viza akory ireo fa hitaky ny amerenana ny arenany. Tondra vola fanampiana amin'ny frantsay dia manjary tsy manampy intsony Rajoelina kanefa tamin'ny tany Ivato ny teny izy hoe apio zahay apio ozy izy fa tsy vitako samyrery io zany nataon'ny président Rajoelina noho nefa tonga izay manampy azy dia ohatrany miemotra izy tsy fantatra ohatrany tsy hitantsony izy dia zao zao ny zavatra herinay maly zavatra ofisialy zany fa tsy hoe izay no mikariko ny zany any anaty any hoe nitondra fanampiana be dia be ny frantsay tondra vola be ny frantsay iny le teneniko anao hoe karoty ohatrany soavalytsika dia karoty dia tsy miteny tsony izy nefa izy niantso anay vahoaka hoe apio fa tsy vitako samyrery izy niaraka tamin'ny président Ratsiraka izy tamin'izany dia zao dia mitoy foana zany ny fahoritsika eto dia zao maika vo hijalitsika satria ny vola rehetra ambiny ange tsy ameny fotsiny iny tsy maintsy soloana iny izy nefa maka ny arena ao amintsika ato amin'ny Îles Éparses maka zavatra be dia be ao izy voafitaka izay tena voafitaka mihitsy izay nena fotsiny izay apio za ozy amin'ny fangatahana an'io Îles Éparses io hiverina amintsika kabarina taony tany amin'ny CCI zany fa tsy zany akory no mamorona an'le izy noho izay zay tonga manampy azy dia azy izy zao amenakitsika malagasy rehetra ny tokony manao zao nareo polisy reo ary tokony manao zao nareo mpanao gazety tokony manao zao ny olona rehetra tokony manao zao atsika Madagasikara atsika ny Îles Éparses fa maninona zay rery zay hoe zay atsononjareo intellectuel rery no manao an'le izy tsy mety zany. Raha ny fantatra dia be ireo olom-pirenena indrindra fa ny mpianatra teny amin'ny université na niriatrika ity hetsika ity saingo ny sakanana tsy miantefa amin'ny vahoaka malagasy rery ny hetsika fa misy ihany koa ny afatra ho an'ny frantsay mifanojo indrindra amin'ny fandalovan'ny ministre ny raha mbahiny frantsay eto amintsika. Pour la France, alors je dirais que la France provoque. Macron c'est un provocateur et je n'ai pas peur de dire ça. Pourquoi il a osé dire comme ça qu'il se trouvait aux Îles Éparses et il dit que il est en France ici alors qu'il est à Madagascar. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils prennent les bagages pour des imbéciles. Ils savent très bien que lorsqu'on ramène des carottes, on peut fermer le bec. Et c'est ce qu'ils font exactement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait là, le Drian? Qu'est-ce qu'il fait là? Il ne va pas dire qu'ils ne viennent pas pour discuter avec le président des Îles Éparses. Non, ça m'étonnerait. Peut-être qu'on lui a dit, attendez, tassez-vous, taisez-vous. Voilà, sûrement. Je n'ai pas entendu, mais c'est ce que j'en conclus. Ce que tout le monde pense d'ailleurs. Et où il est maintenant, monsieur le président Rajoel? Il doit être avec nous. Il aurait pu être là, demander élégamment, intelligemment, sans faire d'histoire, sans braquer, sans brûler des bâtiments, mais intelligent. Il doit être là pour réclamer à la France le retour, la rétrocession des Îles Éparses.
fa anisany namaly ny antso sy nanatevin-daharana teny amin'ity etsika natao tamin'ny marandray teo teny Ambatomena ity ihany koa ny solotena ny ponina avy eny Ambotrimanjaka. Andeha rahantsika ny tatitra izay mbola i Mirado Benjamina Trany no mitondra ny vaovao. Tsy mitoetra eny Ambotrimanjaka rery ny fitakinany amerenana ny taniny amin'ny Malagasy. Maro be ireo endrika antso-jay amina fibodona tany eran'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ka tokony ijoroany ny olom-pirenena. Fitakinany Ilzeparsany ho an'ny Madagasikara ray manontolo ao anatin'izany ny Ambotrimanjaka satria ny tany omenan'ny vahiny sy ny tany lasan'ny vahiny no takina amin'ny Malagasy hoaverinan'ny Malagasy dia toy izay no antony atongavanay miady izay ary mitolona ho an'ny tanindrazana. Na ny nosy manodidina dia ho an'ny Madagasikara, ho an'ny mponina ao aminy, hiadana ny vahoaka ao aminy fa tsy hiadana ny vahiny na ny étranger izay mahazatra antsika fa ho an'ny vahoaka io tolo io raha ataonay androany ho an'ny taranaka fara mandimby na mety tsy ho azo zao dia zao io, mety ho azo rapitso, mety ho azo rehefa kapitso. Izay mbola tsy tany glorieuse, mbola tsy tany fa tolona no atao iverenana ho an'ny hiadana ny taranaka fara mandimby izay ao aoriana. Toy izay koa ny ao Ambotrimanjaka, toy izay koa ny any Bamangoko sy Mampikony. Tolona iraisana io Madagasikara ho an'ny Malagasy mitanjona dia izay no antony sinany fiarah-mientana ho an'ny tanindrazana rehetra. Ary mbola iantsona azy ho an'ny hafa izay mbola vonona ny hiaraka satria ny tao-trano tsy efa nirery ary ho antsika rehetra io. Izay ny amin'iny fa lafim-baovao hafa kosa indray ny zava-misy eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao tamin'ny aliny alahady sy ny alatsinainy teo dia vehivavy mahery ny 20 no norafon'ny polisy teny Tsaralalàna voalaza fa mpivarotena. Nisy tamin'ireo norafon'ny polisy ireo no mbola tsy ampy taona 17 taona ary vehivavy bevoka izay ho teraka ny volana aprily ho avy izao. Nisy tamin'izay ireo ihany koa no nasiana menoty sy nandesina tany amin'ny biron'ny polisy avy hatrany. Fiboridanana sy fisoloana akanjo ambany ankalamanjana no voalaza fa antony. Nihidy tany amin'ny polisy izy ny alina manontolo ary nahazo ny voaka ny maraina. Ireo ambiny hafa kosa dia nalefa nody avy hatrany rehefa avy nosavaina karatra sy nomena toro hevitra tao amin'ny komisaria ny boriboritany voalohany. Anarina izy ireo fa tsy mety amin'ny kolotsaina izany miboridana kalamanjana izany, tsy mahalala menatra izany. Na ray fitarainana maro ihany koa izay mikasika ny kotaban'izy ireo amin'ny alina sy ny firongatry ny fivarotantena. Tsy misy manakana azy ireo tsy hanao ny asany fa ny tokony mba miafinafina izany. Ilay tsy ampitaona ihany koa tokony mbola mianatra na makany ambanivohitra miompy sy mamboly. Izay moa no fanazavana avy amin'ny teo anivon'ny komisarian'ny boriboritany voalohany manoloana ity zavantranga ity. Fa lafim-baovao hafa kosa indray eo amin'ny trangam-piarahamonina dia mbola tsy voavaha fa vao maika ny amafy indray ny raharaha momba ilay ady tany mitranga eny Ankorondrano efa volana maromaro lasa izay no nisy ny fitaterana izany vaovao izany. Niakatra tribonaly ary ny raharaha amin'izao fotoana izao raha ny fantatra sy ny angom-baovao nataony Noro Fitiavana sy Andry Rakotomalala androany. Tokantrano valo no tandina omin-doza eny amin'ny faritra Ankorondrano eny. Vokatry ny ady tany trangana amin'ny fanolana ny mponina sy ireo milaza ho tompony tany amin'izao no antony hiakatra tribonaly ny raharaha. Dia izay tompoko ny mahavariana anay hoe inona izany no tokony ho ataonay satria izay mahita fa tena feno endrika kolokolo tanteraka tompoko izao dia nametraka n'ity fitoriana ity izay fanalana anay eto amin'ny toerana amin'izao fotoana izao. Izany hoe miakatra tribonaly izay amin'ny 25 février izao. Dia izay no mahagaga kely anay hoe ary tena mangataka izay ny fitondram-panjakana tompoko. Irairaina aminay manjery tompoko fa misy lalàna mifehiny izao tontolo izao amin'ny resaka kolokolo dia gagaga nefa izay hoe ny vola ve ny tena manjaka satria dia mahagaga izay fa izay maka certificat juridique hatramin'ny 2019 14 mai 2019 dia gaga izay mbola misoratra amin'ilay société ilay izy nefa aty ariana 2020 efa avadika amin'ilay société. Dia nefa ny koa ato izao izay nakady ity taratasy ity tao amin'ny tribonaly izay efa radie i société ny lazainy fa ny fidianany an'ilay toerana io.
mananio aviny sy izay toerana honenany indray araka izany ireo vahoaka madinika raha toka tanteraka tokoa ny fandrodanana trano ataon'ilay orinasa nilaza fa nividiny tany. Ilay izy zany vao nanomboka tamin'ny voalohany aloha izy tena marina nampiantsoanay foana negosie taminay. Dia izay moa zany efa fantatray hoe izay manana taratasy ara-dalàna na ataoko hoe mbola tsy mivoaka titre ary satria izay manara-dalàna dia miandry izay hoe amin'ny 2021 vao tonga somatsara ny titre anay satria izay ilay feptaona. Dia nangataka négociation foana zareo dia izay moa tsy nanaiky satria hoaiza moa izay ny taninay reo efa hatramin'izay najarianay hatramin'izay. Ny anay moa zany orinasa ny anay no mipetraka eto, orinasa kely fa tsy hoe lehibe. Olona mampolo marino no miasa ao velona amin'io. Ataoko hoe ny olona anankiray ao manana fianakaviana, manana ohatra hoe 10. Raha io ny rava olona manjato no lasa 4,5. Manao fitarainana zany zay mba hoenon'ireo mpitondra ao ambony ireo zany hoe tena mbola misy le tsindry azo lena zany le fanaovana tsinitsinina le vahoaka madinika mihitsy hoe raha ohatra ka izay manam-bola rehetra zao zany anao ohatra zao dia hoaiza le olona hoaiza le vahoaka. Mbola mahazovana ny ady tany eto amintsika indrindra eto an-drenivohitra ny vahoaka madinika ny tena mahatsiaro mijaly aiza hoaiza ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana ankehitriny manoloana izany. Vaovao manodidina ny fahasalamana kosa indray dia ambohi-pionan'ireo mpisehatra rehetra sy ny mpiara-miombonantoka mahakasika indrindra ny asan'ny mpampivelona sy ny mpitsabo-panampy ny tetsy Antaninarenina tamin'ity androany ity nandiniana ny manodidina ny fanomezana asa ho an'ireo olona voakasika ireo. Nory Fitiavana sy Andry Rakotomalala no mitatitra ny vaovao. Mbola tsy mitodika any amin'ny filan'ny asany raha fampianarana medikaly eto Madagasikara indrindra eo amin'ny sehatry ny paramedy. Antony mahabetsaka ireo ankizy tsy anasa vao nahavita fiofanana teo amin'ny sehatra io. Efa mahatratra 3 alina ireo tsy anasa avy amin'ny sekoly tsy miankina 270 misehatra amin'ny resaka paramedy eto amintsika. Amin'izao fotoan'izao tsika dia concours national administratif, concours national administratif 3 no nikarakarain'ny faculté de médecine sy ministère en santé fa vitsikely no raisina amin'izany amin'ny maha concourage ary araka ny lazaiko teo betsaka koa ny sekoly tsy mahafaka mpianatra ary tsy vitsy koa ny mpianatra paramédical mahavita fianarana fa sady sama mandray marary no tsy sama mpiteraka. Efa misy kosa ny vahaolana amin'ny alalan'ny firosoana amin'ny famolavolana ny lalàna manoloana izay fahabetsahany ireo tsy anasa izay misehatra amin'ny resaka fahasalamana. Raha no vetikevitra ny voizina androany dia ny fanentanana an'ireo ataoko hoe mpisehatra sy mpanapa-kevitra mahakasika ny formation paramédicale ty mba hanome sosokevitra torohevitra consuline mba hanome suggestion sy ny proposition zany hoe ny sosokevitra ary ny assistance technique zany hoe ny toana ara-teknika mba adosana somatsara an'izany proposition de loi zany ka tonga dia zavatra mivaingana no tokony homeny entité rehetra partenaire ao anatin'izy ity ao anatin'izany nareo mpanao gazety satria nareo no mpandinika ny fiainan'ny fiarahamonina. Vonina ny ara-asa amin'ny famolavolana eo amin'izay resaka lalàna izay ireo mpiantsehatra sy ireo mpiara-miombonantoka ara-pahasalamana. Vaovao mahakasika ny lafiny sosialy kosa dia trangan-javatra maro no miparitaka any amin'ireny tambazotra tserasera ireny amin'izao vao resaka manokana amin'izany ny Facebook maneho fankahalana sy fanakorontanana no betsaka amin'izy ireny. Naneho ny heviny manoloana izay indrindra tamin'ity androany ity ny avy eo anivon'ny HCDDED andeha rahantsika ny fanamparazavana eo amin'ny rindran-tsary ny tokona marolahy. Mila fanabeazana miainga avy any amin'ny fototra mihitsy ny malagasy manoloana ny fikirakirana ny tambazotra tserasera Facebook hoy ny avy amin'ny HCDDED satria marefo ny fiarahamonina malagasy raha mitaha amin'ny fiazakazaka ny teknôlôjia mpifandraisana vaovao. Ny tsy fahafehezana io sehatra io no mampahazovahana ny tsy fandriam-pahalemana sy ny endrika herisetra isan-karazany. Ny Facebook zany tsy atao anapa-kevitra tsy vaovao maropototra satria maro be ny compte fake ao anatin'ny Facebook io. Zay ny tokony angalana fepetra mikasika an'izy io. Misy zavatra maro zany amin'ny fiarahamonina antsika ny simba dia ny fanabeazana tsy voabe araka ny tokony ho itsony zany ny antsika malagasy tompony andraikitra ny mpitondra, tompony andraikitra ny vahoaka, tompony andraikitra ny mpanohitra,
zany rehetra zany tokony arenitsika miara-manarina atsika fa ny fanaovana herisetra anatin'ny fiarahamonina mampikorotana ny fiarahamonitsika zavara tsisy dikany no amonoana olona alatra koa mahafaty olona satria misy zavatra mikorotana anatin'ny fiarahamonina atsika averina zany tsy fahatokisany vahoaka ny fitondrana ny mpitondra ny fitsarana indrindrandrindra zany dia averina amin'ny loany zay niarahana nydinika niaraka tamin'ny tompona andraikitra ny ministera zary sehatra ifanaratsiana ny tambazotra sosialy eto amintsika kanefa azo atao tsara ny mitrandraka izany ho tombotsoan'ny ankolafikery rehetra sy ny vahoaka tsy ankanavaka vaovao momba izay sosialy izay atrany andeha ho any amin'ny tapany atsimony Madagasikara iny isika ato anatin'ity fanadihadiana raiky ity iray amin'ireo distrika enina voakasiky ny fahamainana vokatry ny tsy fahampian'ny rano ny ao amin'ny distrika ny Ampani mitantara ny zavatra iainan'ny mponina any antoerana ny ben'ny tanàna teo aloha vao fita ao amin'ny commune ambanivohitra Androka ao anatin'izany distrika ny Ampani izany andehorantsika ny fanampanazavana sy ny andindin'izay eo amin'ny sariny Tokira Marolahy. Iainan'ny mponina any atsimony Madagasikara amin'ny andavanandro mihitsy ny tsy fisian-drano. 3 volana eo ao anatin'ny taona ihany no misy ny orana fa manomboka ny volana Febroary dia vidiana lafo noho ny volamena sy ny vato sarobidy ny rano. Raha tsy resaka afa-tsy ny ao amin'ny commune ambanivohitra Androka distrika ny Ampani. Any amin'ny 30 km any zay fokontany any amin'ny 30 km any dia manka rano ao amin'ny centre ville Androka ao dia mandeha amin'ny charrette dia mitondra bidon zay zany le iainan'olona any zany nefa mahitanareo ihany le 30 km zany lavitra zany tena mampalahelo zany le izy misy olona sasany zany mba mitondra bidon zany avy amin'ny centre ville ao dia mandeha any amin'ny fokontany dia avidiny zareo arivo raiky zany ny bidon anankiray nefa bidon 20 litres angamba zay hoe zay zany le hatramin'ny arena kely eo ampelantanan'ny mponina no ripaka vokatry io haintany io ny olona any manko miaina amin'ny fambolena sy fiompiana ary tena betsaka omby any osy ondry fa problemo tratra ny haintany dia misy maty le omby na osy na omby satria tsisy zavatra hohaniny maina ny tany le raketa zany amin'izao fa tsisy introny satria hatrizay moa maina ny tany dia io ihany zany no sakafo le omby or amin'izao zany efa tsisy introny le raketa fa raketa mena ihany ro misy ao nefa le raketa mena tsy dia hany le omby izy io satria ohatra mahafaty omby izy io zay le problème hatramin'izay taona maro ny fandimby izay vahaolana vonjy-maika hatrany aloha no nisy ho an'ireo fokontany vitsivitsy etaetan'ny mponina any antoerana ny anaovana tetikasa-goavana mihitsy ho famahana ny olana amin'ny famatsin-drano amin'ny faritra atsimony Madagasikara io le problème amin'io zay fa nanao fangatana zany taloha fa jusqu'à amin'izao moa mbola tsy nivaly mba hoe hanaovana karazany forage zany izay tokony mba hatao any voalohany indrindra zany tokony mba misy forage zany atao isaky ny fokontany any lavitry centre ville ao satria any moa ohatra lalina le rano aloha any amin'ny 80 mètres any angamba vao mahazo rano tokony mba hisy koa le karazany bassin le pluvium rey koa mba nefa pluvium tsy dia mahavaha olona satria any tsy dia misy orana zay le problème fa le forage zay zany no tokony atao any vaovao misongadina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho an'ny Australia tsika anatin'ity fanadihadiana iray ity zazalakely iray 7 taona ao Australia no miaina ao anatin'ny fanilokiliana any ampianarana noho ny toe-batany ary mampitaraina ny reniny izany izay ihany koa no tanteriny Jessica miray amintsika eo amin'ny sary ny tahiriny ana ranary ny rino nalainy reniny oronan-tsary ity zanalakely 7 taona ity omeo antsy aho amin'ny nokony tenako raha tena tia ianao dia omeo antsy aho hoy sady mitomany malahelo noho ny fanilokiliana mahazo azy any ampianarana izy noho ny toe-batany tratra ny karazana aretina antsoina hoe nanisy mizy na tsy fitombona rabatana iomezan'ny ankizy ataon'ny ankizy any ampianarana any ihany araka izany izy tsy zakany intsony mahazo azy ka izy izao nangataka antsy anondromany ny fony izao nalahelo mafy ny reniny tapidalaka le nahitany zanany ka izao nalainy oronan-tsary izao mba ho hitany olon-drehetra maneran-tany ary naparitany tamin'ny tambazotra tserasera lesona tsara tsoahina
ampianaro ny zaza tsy anaratsy sy hijery toe-batan'olona indrindra fa tratra ny fahasembanana. Any Alemaina kosa dia fihetsiketsehana maro no nisy tao Alemaina omaly tao aorian'ny fitifirana izay nisy eo tany antoerana. Nitokona ihany koa ny mponina ao Ukraine androany vao maraimbe manohitra ny ahatongavan'ireo olona 70 avy any Wuhan any Chine izy ireo. Taotry ny hipartahany tsy mikaretina moa izany. Jessica Miraitrano mitatitra izay eo amin'ny sary ny tahiriniana ranariny. Olona 70 avy any Wuhan fohy be nipoirany Covid-19 no atoka-monina ao amina hôpitaly miaramila iray amina tanàna iray ao Ukraine. Vao maraina itokona nametraka fefy ny lalana miazo ny hôpitaly ny mponina tao amin'ity tanàna kely ity. Nosakanan'izy ireo avokoa ny lalana rehetra atongavana amin'ilay hôpitaly. Mitombo isan'orana isan'ireo mpanao fihetsiketsehana. Manohitra ny ametrahan'ireo olona avy any Wuhan ireo ao amin'ny tanàna n'ireto mponina ireto. Manoloana ireto vahoaka tesitra sy manao fihetsiketsehana, nampitony ny vahoaka ny ministry ny ati-tany any an-toerana Arsène Avakov. Tsy misy ahina akory ny fahasalaman'ireo olona ireo, fahasalama tsara izy ireo ary efa samy nandalo fizaham-pahasalamana avokoa. Tafiditra tao anatin'ny faritry ny hôpitaly ihany moa ireo autobus 7 nitondra ireo olona ireo avy any Wuhan na dia notoratorahan'ny olona azy. Ao Alemaina kosa dia nafana ihany koa ny fihetsiketsehana nanomboka omaly hariva. Tao aorian'ilay tifitra nataona lehilahy iray tany an-toerana izay nahafatesana olona 7 ny alarobia hariva teo. Any ivelan'ny Nazi, hoy antsoantsin'ireo olona mahery ny 5,000 na natanteraka fihetsiketsehana tao Hanau, toerana nisehoan'ilay tifitra. Nanambara ihany koa ny filohan'ny Repoblika Federalany Alemaina, Frank-Walter Steinmeier, nandritra ny fandraisam-pitenenany fa tokony mirahina hatrany. Hiara-iaina hatrany isika ary ho asehontsika fa ny firaisan-kina no vahaolana tena mafy hiadiana amin'ny fankahalana. Iny ihany koa no mamarana ny vaovao tamin'ity androany ity tompo-kilasy tompo-vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mamin'ny fotoana ho anao ny tenako amin'ny manaraka indray. Samy tsara tompo-kilasy tompo-vavy.